Salama daholo tsika rehetra, faly miarahaba antsika rehetra. Andefa hira kely anankiray fotsiny a, le temps de préparer angambany dossier anankiray a dia mba ahafahako ino ty izy teo sary aiza re zany hoe aiza re le izy teo hoe io ka io tsy mila mananona akory aby tsika faly miarahaba antsika rehetra toko ny vaovao aloha zany a dia efa nirahantsika nahita iny moa zany ny hoe grève sy ny karazany comme on dit en français que de la gueule na hoe keny news ny fiteniny an'izay rehefa izy no décevoir ohatran'izay. Miarahaba ny mbola tsara ary manonona ny mbarakary ho antsika rehetrarehetra manerana ny nosy aty aminay aty dia amin'ny 12 amin'ny iray latsaka fahatelony amin'izao zao ary mafana dia mafana ny andro, mbola tsy nisakafo fa vao nisotro kafe ny havanareo. Misy gaga angambany hoe maninona ny lasa atoandro isika no manao satria ny antony dia zao maro ireo mpiasam-panjakana zany nangataka hoe zay mba afaka manararaotra amin'ny réseau internet atao ampiasana amin'ny fotoana anaovanao émission fa rehefa any an-trano lafo be le mega dia lasa tsy mihaino direct zay fa raha ohatra amin'ny andro ora fiasana no andefasanao azy dia mba sady afaka miasa zay no mihaino amin'ny écouteur. Maromaro zany fangatahana zany tsy 5 na 6 na 10 fa rehefa nitambatambatra dia hoy aho hoe maninona moa raha atao tokoa fa mba mandefitra kely zany entre ny amin'ny 12 aty ka hatramin'ny 2 amin'ny ora le pause iny zany no manararaotra manao ny émission. Ka dia faly manonona amin'ny fiarabana amintsika rehetra foana amin'ny fotoana ohatran'izao, faly foana mahita anareo ary indrindraindrindra moa fa ny fahasalamana manomboka mba mety na dia mbola somary valaka kely ary ny tongotra fa mba manomboka mba afaka mandeha tsy afaka mandeha tsara fa bon avec un peu de moins de peine qu'avant et moins de souffrance raha izay ny ilazana azy. Mafana hoy aho ny hafanana ka mety ho tsemboka vetivety na raha tsy mitandrina na mila misotro rano matetika ka hazagaga nareo raha ohatra hoe miaraka amin'ity tavoahangy ity eto misotro eto fa tsy exceptionnellement androany mba tsy misotro kafe tsika. Zay le izy fa dia alefatsika mifandarana. Nanazava ihany aho tamin'ny publication koa hoe JIRAMA sy ny fandehany zany. Raha moaly aho zany tonga dia hitanareo hoe JIRAMA société anonyme, Madagascar société anonyme. Effectivement saika hiditra tao anatin'le mouvement fa ohatran'ny tonga saina tampoka satria za manana an'le principe zay hoe ary io tamin'ny zanampianatra aho dia ampianariko ny mpianatra foana io matetika hoe ory zalahy rehefa tsy halanina ny lefanira, rehefa tsy akamanina ny DJ na iala mihitsy ny DJ dia zao aza mandihy amin'ny hira alefan'ny olona satria raha sanatria ianao ka mandihy amin'ny sipa na fiancé na vadin'ilay DJ dia ovainy tapoka ny rythme tapaka eo ny valahan'lahy. Tamin'ny andronay moa zany nisy slow fa amin'izao tsy dia fanao intsony zany hoe mandefa slow zany rehefa manao mampandihy fa mihetsiketsika foana fa tamin'ny andronay misy slow dia raha vao ary tena nisy zany hitan'le DJ ry ambonimbony ery zany le disque jockey zany le hoe io fa misy mitondra ny sipany tonga dia ovainy tapoka le rythme dia eo anao taraiky eo zany tapaka valahana eo misy zany tany no niaingan'le réflexion. Fa misy koa réflexion anankiray plus avancé hoe en fait ny olona atao hoe visionnaire zany dia mahasarika olona maro izy amin'ny vision zay entiny. Mahasarika olona maro izy amin'ny vision à travers mouvement zay entiny. Ahoana no hatongavana amin'izay vision zay? Voalohany
Hoe tena akaiky indrindra dia zao mambabo ny fonony olona ilay olona aloha voalohany. Tonga de misy olona zany tonga de hitanao hoe tonga de tiany olona fotsiny zao. Ary tsy sarotra ny mikarakara ny imaziny. Misy raha naman'izay fampitondra cousin mihitsy zay dia natsony aho tamin'izy candidat à la présidentielle. De ozy izy mantsy anao hoe niaraha sakafo mihitsy zay am'tanahy. Telo lahy zay niaraka nisakafo tamin'izay, tena mba nanao sakafo tsara izy. De gaga moa zaho. De rehefa nanontany izy hoe ahoana ny hevitry Fleury ozy izy fa candidat zaho. Sakafo zany efa moite voatel ary tsy ratsy ny sakafo. Sakafo sinoa. Livré au bureau. Avec un bon vin. Efa henonao koa ny fofony kafe am'le masinany. De hoy zaho manontany anazy hoe piège ve hoaho le sakafo lesy mba hampatonga an'le valim-panontaniana ho positif hoaho. Fa tokony tsy nasian'la sakafo aho de am'izay tsisy influensan'le sakafo ny valim-panontaniana. Fa zao amy mampirahalahy antsika hoaho de zao tsy hafahafa hamaky. Ny olana hoaho de zao le tempérament anao sy ny attitude anao mitondra anao personnalité invendable. Miatona ohatran'izao mihitsy le fourchette teny an-tanany, tsy voateliny, le crevette alay. Tadidiko tsara. Inona ty Fleury lazaina ozy izy? Invendable hoaho ialahy. Ialahy mihavona amin'olona, tsy mahay mifandray aman'olona. Na inona na ezaka ataony lahy hoaho zao de tsy afaka midina ambany intsony lahy. Ary le olona sarotra amin'ny olona mifandray am'lahy satria atao ialahy ialahy atao olon-dehibe. Atao ianao nefany tsy manana an'le notoriété par rapport an'le profilan'le asa tadiavinao. De ohatra anankiray parallèle am'izay. Tamin'Andriamatora Valomanana nao atao Meran'Antananarivo. Tamin'ny fanapahana tamin'izany tonga de nisy hoe 3-4 tao anatin'ny olona fito nanapaka hoe tsy olana io. Ça va passer. Comme une lettre à la poste. Satria le profilan'Angara Valomanana am'le self-made men, am'le storytel, am'le success story zany dia mety tsara tonga de mambabo ny fon'ny olona. Ka ninona vision nentin'ny Marc Ravalomanana teo tonga de goben'ny olona fotsiny. Zay zany anankiray zay. C'est surtout la personnalité, l'aura, la notoriété, nanana notoriété Ravalomanana satria niainga tany amin'ny tsy nisy izy iny nanana capitaine d'industrie. Aveo moa nanao ny imaziny tsisy dikany akory. Tsy dirako tsony ny sitony après fa tsisy dikany nampandamy azy ho lany mera. Ary aveo moa afaka mipretendre mihitsy izy ho filoham-pirenena. Takan'izay koa andray amatoa Andry Rajoelina. Ninona couleuvre nasiana Andry Rajoelina anaty tamin'ny izy mera. Vitany Andry Rajoelina nandainga hoe efa flottant any. Efa flottant izy. Métro.
le peuple a gobé. Une bonne partie a voté pour André Rajel. Zay zany tsy midiscuté hoe lany ve Rajel sa tsy lany tamin'ireny, lany ve Marc Ravalomanana sa tsy lany toujours est-il anisy mifidy izy. Et c'était pas négligeable. Io zany le teneniko am'zay hoe le vision misy par rapport am'le olona mihitsy le izy aloha menga, fa misy ihany koa ny aversa zay hoe le vision mihitsy ny tsara takany tamin'ny andro Niratsiraka, nalefa ny vision hoe fidilo io faratianareo de miaraka aminareo koa. 5 taona izy naharitra teo. Misy an'le théorie de tunnel lefa hivoaka ny tunnel tsika zao fa manomboka ame mazavazava ny lalana, i 5 taona teo foana. Sy ny andriamatoa Andrejela tsy maintsy mandroso zao firenena de io ihany. Zany hoe izay zavatra zany no mahatonga an'le hoe inona ny antony anavahana sy anazavana an'izay zavatra io. Fahitana an'le zavatra mikatso am'izao fotoana zao. Mikatso ny raharaham-pirenena am'izao fotoana zao satria naviguer à vue d'œil na ny mpitondra na ny entina na ny mpanohitra. Indrindrindrindra fa mpanohitra zany. Mialatsiny fa efa mpanohitra elaela ihany ny tena ka mba mahafantatra hoe ohatran'izao ny fomba hitondrana an'ity, ohatran'izao ny anaovana an'ity de tonga am'ty. Tsy maintsy miainga amina autodiagnostika anankiray ny mpanao politika anankiray ary manaiky ny adalàna. Hoe inona ny tena napotika teo hoe? Inona ny tena nahavoa teo ary tsy ataoko tsony iny? Fa tsy ny olona no en fait rehefa mety ny atao de ianao ny tompony fa rehefa tsy mety de ny olona ny accuseny. C'est le mea culpa. Manaiky ianao ary tena manao diagnostika mitombona ianao. Enina mihoatra na masiaka ary tsy maninona. Pour que le remède soit aussi exigeant et efficace. Ahoana moa no ahafahanao androso nefa ianao ary mandaky amin'ny tenanao? Efa hitangamba Marc Ravalomanana zao fa tsy ho say izy. Rehefa tonga tokoa ny fotoana tena fotoana hoe io ara fa raikitra ny akamely. De nefa riam-boalohany izy de efa miteny hoe tsy anaiky tsony mihitsy tsika. Na inona zavatra mitranga de tsy anaiky tsony mihitsy tsika. Tonga le fotoana iny izy miepoka, tsy hitanao izy indray raha no misotona an'le plaky, ianao taraiky eo. Tsy manana vision zany. Tsy manana, tsy resaka hoe courage tsony zany na opiniâtreté. Tonga de potika le crédit le kely mba hanana an'le fanoherana ao anatin'le zavatra, fanapotehana ny fanoherana zany. Satria diso diagnostika taria aloha taria hoe atraiza ny tena farahiriko iza Marc Ravalomanana ity. Iza Marc Ravalomanana ity ve mbola mitovy an'le tamy 2002? Tsy mitovy toka. Tsy possible mihitsy hoe hitovy satria ny antony tamy 2002 dia taony Amerikanina, taony Frantsay, taony Anglisy. Satria à l'époque il s'agissait de dégommer Ratsiraka, paix à son âme, du pouvoir. Et Ravalomanana a été créé de toutes pièces pour arriver pour être président.
Mais en fait, l'objectif de ces ratires qu'il avait créé par le biais d'un comité qu'on a monté avec le feu Guy Udi Razadamas pour être maire de Tana. Quelle était tout simplement sa mission? Fa rehefa niteniteny foana ny filoratsiraka tamin'izany androany, cour magistral natao amin'ny resaka Al-Qaïda, tao Yavlou, de romotra ny Américains sy ny pays occidentaux, de là il s'agissait de le dégommer du pouvoir définitivement. Et c'est de là où Ravalomanana a été créé et poussé pour être président. Donc, tsy mitovy mihitsy zay le diagnostic anankiray zao. Tsy mitovy mihitsy marika Ravalomanana tamin'ny 2002 sy marika Ravalomanana 2009 voatsoka teo. Tsy mitovy. Donc à partir d'an'izay, inona zany ny diagnostic mipetraka? Ny aina amin'ny puissance-ko, est-ce que je serai à même et toujours de pouvoir prétendre à être là, à être chef suprême? Mipetraka amina filoham-pirenena teo aloha, na mpanohatra zany na iza eny fa na izary filoharena Kotrimalala ary. Fantatro tsara ny mitiko hoe bon, za tsy afaka no an'i Madagasikara, donc eto no mitabataba zay. Efa limite rouge ve zany sa jaune, azoko dépassena sa tsy azoko dépassena? Ahoana no fomba ahafahako me se surpasser pour que je sois audible, écouté, entendu? Quelles sont les premières étapes d'abord? Audible à nous, écouté, entendu, avant que les gens ne me suivent. Fa rehefa tsisy miaina anao, inona ny zavatra teneninao eo? Le tratratra toy ny ora anao tsy miaina. De mametraka drafitra ianao. Ny teny hoe matipaika, tsisy drafitra matipaika zany, fa ny hoe stratégie dynamique et flexible. Dynamique satria miova en fonction amin'ny zavatra mandeha, fa toujours est-il tsy maintsy misy référence de base. Hoe ity ny objectifako, hito ny lalana hitako hatongavana amin'io. Ny azo de fantatro hoe ninona lazaina, de le combat commence en France d'abord, à Paris. Ça se passe ici d'abord. Ary zay no mahatsara an'le aty ny tena. Ho an'ny hafa mieritreritra hoe elany any tsy karazana. Tena lazaiko anareo fa ny aty ary natahorana kokoa. Ary atahorana ny fitondram-pandrapana kokoa no présence any Madagasikara satria manana accès amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ianao en relation surtout amin'ny mpanapaka politika amboniny aty à France. C'est-à-dire le combat commence ici. Ary raha ty ianao ndraisy, de dikan'izay tsy afaka miespérer zavatra lavitra ianao. Et d'autant plus raha ohatra ianao manao analyse foana amin'ny fait politique, socio-politique any Madagasikara, de tonga de hitanao foana hoe personne n'a agi, personne n'était arrivé au pouvoir par le biais d'une approche horizontale. Ça a été toujours vertical. Tonga avany misy olona tonga hoe vorodona ndraindray tsisy mieritreritra hoe efa misy mikarakara le resaka professoral Bergerac. Olona vitsy aloha telo ny mahalala an'io. Tonga ny fivoriana tao amin'ny Rabearively raikitra ny rotaka. Ny alandaharana ny MFM tsy zakany vavony tamin'izany andro. Izy ny eritreretra nametraka an-Ravony, Ravony vao tratra blocage alelona, professeur Albert Zafy, raha tsy zany tsy mandeha ny baolina. Pasteur Andriamantsatona na tena izy no tompony, rehefa sendra vato sy ny taonana,
Menazy ny verbaetra hoe nafaloara de iny nanaiky le combat commence ici. Tu es battu ici, c'est pas la peine de prétendre pour Madagascar. Ça se passe ici. C'était valable pour bien d'autres anciens présidents et présidents actuels de Madagascar. Mais voilà, il y a la fois d'entendre Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que vous proposez en revanche? Smith. Ifamteny ny olona hoe aikanareo hoe mihetsika nareo atao tsy makaiza koa reo. De mbola very koa manko le principe anatody zay. Ny anay hetsika fotsy, hetsika pour la paix fa tsy an'izany, jereo tsara fa nahatody ray raha tsy vaky. Mais fotsiny ny olona ils ont pas compris, hein. Ils ont rien compris, hein. Any le fandehan'izy zany hoe andinika am'ty resaka jirama ty zany to zany. Tsy jabaka amin'io a. Zay nahatonga nananajanona an'le misy amoaly. Tsy jabaka amin'io aho a. Ka jereko ny état des lieux sy jereko ny état vao menga ny saosy de mikatona ny vavandreo. Olona roa izy mba sateriany devanterie fa tsy mba hoe olona folo na 12 fa 2. Inona moa ty olona roa? Mahazo vaintsa reny de mangina. Na olona efatra mahazo 30 de fa mangina. Zay ny le zavatra. Samy mahalala an'izany daholo fa zany le système ao Madagasikara. Samy mahalala an'izany daholo nareo indrindra fa efa mitondra teo aloha reo. Mais zao raha izy de mangina. Tsy mety hono raha ohatran'izao. Mandeha ny empêchement. Tena ahoana ny hevitra zalahan'ny ACC? Sosony e. 250 par personne hono. Ariary io a. Zay le système, zay le izy zay. Tsy maintsy miditra ao anatin'ny paramètre na analizinao zay. Ny diagnostikanao zay mba ahafahanao mahita hoe zany ny fomba hitondrako an'ity. Ahoana ny fomba contournena an'izany? Tsisy fifampidiniana, tsisy mifampiketrika hoe ahoana zalahy ny contournetsika an'io. C'est un mouvement qui ne fait peur à personne. Comment voulez-vous que ho avy ny fangatahany Andry Rajoelina hoe hanova constitution de mbola hilatsaka 3e mandat izy? De vitany. De vahoaka nomenao tsiny nefa ny alabato ho ataony Rajoelina ao anatin'ny vahoaka 10%. Mifidy an'izay constitution ataony ao. Feno vahoaka Tsonjombe. Feno vahoaka Andaboly sy lalana zay antanany any. Ohatrany hoe légitime le constitution avy eo. De vahoaka ny resy. Vahoaka no menatsiny hoe tsika gasy mihitsy nefa zao hoe zao. Non. Za tena veriko foana tsy mametsiny ny vahoaka. Ohatran'ny fary io. Matsatso tako ny lohany. Matsatso. Tsisy vision. Tsisy mampirody, tsisy feuille de route hoe ndoro zalahy ty mba lalana andanantsika. Nisy namana rahalahy anankiroa zay nanatona anao.
hoe ndao anao an'ity tsika anao an'ity tena tiako ny zavatra nataon'izy roa lahy ary za miteny hoe toy izy io fa zao problème de zao araky ny heveriko foana hoe ny fomba nametrahana pouvoir tany Madagasikara ça n'a jamais été par le système, ça n'a jamais été de manière horizontale. C'est toujours de haut la décision vers le bas, c'est-à-dire verticale. Tsy mivoaka malagasy no nanapaka an'izany hoe ianona no filoham-pirenena. Fa rehefa miteny ny akilany hoe tsy valide io, fa tia mivalide, de iny zay mivalide. Ka na nisy alabato tao na tsy nisy alabato, de iny zany. Inona zany no tokony atao? Samy mandinika aza ny vahoaka no mena antsika. Rehefa tsy mipersa anao diplomatiquement, satria nisy adalàna nataonao tao. Tamin'ny anao nitondra de noroahanao le ambassadeur anao. Tamin'ny anao nitondra de au lieu de renvoyer l'ascenseur, vous donnez à d'autres personnes. Io resaka aza manofy ianao, aza mieritseritra ianao ka hoe handray anao ny olona ka tsisy aretina eo ambony table de négociation. De eritseritra anao convaincre olona ianao. Non, 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 non. Diso tanteraka zany. Lalana atory zay. Fantareo fa rehefa diso be tetika loatra koa indraindray, tsy tafa ihany koa. Être payé plus de 5 millions par an est-il un acte immoral? Mba alefa kely ty satria nanitona analy izy amin'ny lafiny anankiray. Rehefa nandinika de zao ny filoham-pirenena malagasy jereo tsara anie ny budget zany au niveau amin'ny présidence. Ny filoham-pirenena malagasy dia possible mandray vola net mihoatra ny 50 millions de dollars par an. Possible. Jerena fotsiny ny budget ny présidence, betsaka lavitra noho ny fampianarana. Betsaka lavitra noho ny défense. Atao inona d'autre zao? De ataoko amin'ny parallèle zany par rapport amin'reto grand patron hoe misy mikarama ny tena ambony indrindra manko amin'izao fotoana zao dia nga ny PDG ny Dassault zany, Bernard Charles zany, mandray hatrany amin'ny 47 millions d'euros par an. Manaraka azy moa Carlos Tavares zany PDG an'ny Stellantis plutôt, mandray ny 19 millions à 20 millions d'euros par an. Ny tena atao hoe ny filoham-pirenena malagasy possible mahatrany amin'ny 50 millions. Il suffit fotsiny de voir c'est combien le budget. Et vous allez me dire, adinonao ny caisse noire, tsy adiniko fa zany ara
calcul minoré, zany hoe ambany atao raisonnable zany calcul zany fa mihoatra ny 100 millions de dollars tsy kely tsy fahaizana. Hoenotsika ny ity resaka patron ty zany de idiratsika ny detay rehefa avy eo. Ity fandarany ity de amin'ny anisan'ny éditorialiste tiako le rangahy ty le Farendao. Zay point zay no raisitsika de eno tsara fa averiko. On crée de la valeur. Déjà, nous, pour répondre à ma question, ce n'est jamais immoral de toucher plus de 5 millions d'euros de salaire
pour les grands patrons qui créent de la valeur, qui créent d'emplois, qui créent des opportunités, qui créent des plus-values. Et qui créent aussi des résultats positifs. C'est un fan. Alors, zavatra satria isaorako an'ilay zany indray ary nandefa fisaorana moa izy, da amin'izy nanao ny soutenanceny zany de io zako hoe analizo ana process na grande boîte anatin'ny top 10 raha mahita ianao izany sortana grandes écoles izy atao tezy. Fa zaho tonga de miteny anao ohatrany hoe karazana manao audit ianao zany ohatrany karazana manao diagnostic araky ny teneniko teo hoe ohatra fotsiny aty teneniko teo hoe mavesatra loatra ty procédure na process atongavana amy décision ty na hoe tsy ampy ny balise de sécurité na mihoatra loatra. Fa am'izao fotoana zao ny zavatra c'est-à-dire zany à 2 ans de cela ny zavatra lafo indrindra de ny fotoana ary ny fahatongavany ny opportunité mihazakazaka. De dava ho grande boîte tsy sarotra zany raha ny école anao io fa tonga ianao de bible avy eo tena possible anao tonga de mety any amy 150 000 200 000 l'année karaha manao avy eo ary tonga de raisin'zareo. Aza anaiky hijabaka amina rehefa plus kely ny zavatra ataonao, kely koa ny résultat azonao ary azo mieritreritra ho karaha mabetsaka. Ary eo foana aho matetika ny gasy ny diso satria kely le champ d'action nefa izy ao anatin'ny zavatra lehibe no mievolue ao. Ok ozy mitady izy nitady tsy nitady akory izy même pas 2 semaines de nahita de nataony ny immersion sy ny karazany atongavana hatrany amy thèse finale. Miasa amin'io boîte io izy am'izao fotoana zao ary tsara de tsara tsy araky ny eritreretina ny karama. Se sentir gêné ihany le raha namana tamy voalohany hoe ary matahotra izy hoe zaho ozy izy hoe tary amina studio kely tary no mipetraka de am'izao fotoana zao afaka miprétendre hoe tonga de mipetraka amina trano na appartement même 4 000 5 000 euros nefany za mbola tsy manambady ozy le ry de ahoana douziana mantsy azy hoe vise toujours haut et grand. Hitanao fa naraka daholo zany rehetra zany kanefa ny zanona zany soit toujours humble aloha satria sendran'ny olona opportuniste eo hitan'ny olona fa kalabe de lasa tara aminao zao ty rehetrarehetra ty ao. Mbola tsy nanambady izy aloha hatram'izao moralité fa de dibaka ao anatin'ny miasa satria tsy indray mandeha izy mandeha voyage ary tianareo fantatra ny toerana tena andehanany pratiquement 2 semaines par mois izy miasa any Irlande
Ary ao amin'ny resaka expertise sy audity ny asany. Ao anatin'ireo le matanjaka ireo izy ary tompony andraikitra ambony. Zay zany ny zarako aminareo zay. Ka tsy immoralina ny mandray karamabe. Rehefa nijery ianao mandray ohatran'izao ny mercenaire nasiana ny andraikitra momba ny jirama. Mandray karama ohatran'izao ny mercenaire nasaina ny andraikitra ny armaty. Le gasy zany tena tsy masina tany mihitsy a. Tena hoe tena mila vazazany vao hoe milay. Ary ohatrany hoe malsain, mal vu, ohatrany hoe tsy mety. Raha ohatra hoe bandy cadre gasy mavoa avy aty andafy no tonga miredresser ny jirama any Madagasikara ka mandray karamabe, tsy mialina an'le israeliana, tsy mialina an'le frantsay fa za tena miteny aminareo fa misy gasy tena valable. Matoa sy teko zay ka anankiray zay tsy anankiray raha filazan'le akamazy misy gasy anankiray koa ozy izy lery. Fizy indray fa manambady zay notranahy. Misy gasy mampianatra any amin'ny esety. Le tanora koa zany. Rakotomalala koa ny anaran'izany. Fa saingy zao ny bandy tsy ody any Madagasikara mihitsy satria tsy sécurité le izy. Ary marina le tenin'ny Ngiadimeo hoe tsy ny Renault ihany ny responsable ozy izy fa nareo mpanao politika. Ny mpanao politika anie ny tena nanapotika an'io jirama io hoe. Ny mpanao politika ny tena nanapotika an'io. Mbola any Bob, tsy haiko na mbola velona i Bob na tsy. I Bob dia tsy hoe manam-pahaizana be hoe ahoana. Fa sendra ny mpanao politika mahay mionona. Tsy hoe angalatra ampahantra an'le jirama tamin'izany andro zany. Za tsy miteny hoe olona madio na hoe tena petipetina madio tsisy petina ry Gérard André Emile Rovason. Fa au moins tsisy délestage tamin'izany. Au moins positif any résultat ny jirama. Positif any résultat. Positif any bilan zany no tiako tenenina. Rehefa karamandry Boby tamin'izany raha karama vary masaka efa misy mialona. Tamin'izany fotoana zany dia efa navoaka ny diagnostika hoe tsy maintsy mahazakazaka makany amin'ny manao centrale hydroélectrique tsika. Reo le listin'ny centrale hydroélectrique avoaka amin'izao fotoana izao reo efa tamin'izany andro zany dia efa identifié. C'est-à-dire telopolo taona ratsy. Ny olona tamin'ny karama nomena azy teo ry Boby sy ry Gérard. Tsy diso Boby rehefa niala tao amin'ny jirama
dia nalaina société de distribution électrique izy zay na o any Afrika fa tsy fantatro fa taty aorina mba niezaka ihany zany Rasidy zany za miteny amiteny fa raha misy bandy motraka hoe tsy mangalatra zany a fa de tena hoe miasa fotsiny amizao miasa fotsiny zany Rasidy zany Rasidy gadrainy lehilahy tsy Rasidy Mazanga non Rasidy ny Jirama no teneniko fa tsy le Rasidy anankiray na vitana maliny mpanao politika zany hoe non tsy mety io nanakana ny fihazakazahany termika be dia be reto ny tena nihazakazahany termika anie dia nanomboka 2002 nanomboka 2009 quintuplé tonga dia mibahana ny karana sy ny gasy oligarque ny tsena tonga ny turka avany nitenenina tamin'izany andro zany hoe orzala atermany hoe araky ny teninga directeur général ny PDG ny Renault teo iraisany nenina tonga an'io e iraisany nanapa-kevitra hoe hanao anty transition énergétique ity de mihina nitady kiraro nreto le fournisseur ny termika am'izao fotoana zao de za ve nandana ny raha laisany teny hoe vita ny asany laisany nefa samy tompona andraikitry zao daholo tsika ozy nareo mpanao politika eny anisany nanapa-kevitra tamin'io hoe andao anao électrika fa oka zay ny termika tompona andraikitra koa nareo ozy de ohatran'izay mihitsy exactement ohatran'izay exactement ny zavatra mitranga tao Madagasikara tompona andraikitra tanteraka amin'ny mpanao politika hoe alefasiny termika alefasiny termika toy le groupe mandeha gazoil zany na mandeha fioul efa tafakatra hatrany amin'ny 1000 milliards nitsosany Jirama matoa fa ity ny Jirama dia nisy responsabilité politique atao nisy responsable politique atao mendrika ve zany itony DG Karamazao ty non tsy mendrika satria tsy nicréer plus value akory izy tsy nicréer valeur izy tsy nicréer opportunité akory fa vao mainka ary hitonona ny Jirama ary amin'ny lalana tsy tokony andanany nonobstant zany ny resaka teknika rehetra oe lasa immoral le izy Madagascar Airlines moa tsy haiko tsara hoe ahoana na ahoana fa mbola tsy nataoko ny analyse sy ny mbola tsy ny diagnostique hoe firy ny avion vidin-drareo azahoaiza ny situation par rapport amin'ny Izermady taloha raha zavatra malaza dia ny mpitondra entan'olona amin'ny Madagascar Airlines vola kakafotra sy ny karazana eo tsika zany mijery an'le zavatra mitranga hoe iza tokoa moa zany ny tompona andraikitra amin'ity Jirama ty ny mpanao politika toka ny mpanao politika
DG vatany fa DG fotsiny io. Mpandovy volan'andrelahy atao fisoniany ity fa zao ty. Ary tout se décide au ministère des Finances. Ben oui. DG ny trésor sy ministre des Finances ny tompon'ny fanapa-kevitra. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Zay ngamba ny androany fa hisy saina n'izay zavatra zay ka zava-mandinika hoe maninona ny tsy mandeha le zavatra samy malala ny tokony adidy raisiny amy zavatra atao fa tsy mijabajabaka fotsiny hoe ino ny grève le JIRAMA de miazakazaka daholo amy déclaration nipitsin'iny men'ny olona 20 fotsiny le rony de ny calme de le opposition mihitsy ny lasa discrédité satria vitandray le aloha zany de miandry mouvement fandray fa tsy mba hoe micréer mouvement créer manifestation par subtile tasy ozy le akamako zay da ho araiky veloma toko mialatsiny le toko ohatrany hoe masika nefany zay le zavatra miseho ary fonako raha ohatra mihoatra ny zavatra teneniko de lakitsiny kanefa naizanonako zany marina koa de zao tsy maintsy lazaina ny zavatra mitranga mba tsisy inona hoe tsy niteny an'izany ianao tany aloha ary miamy manokana aloha de tsy ho reraka mivavaka niteny ny zavatra hitranga rapitso hoe aza taitra raha ino andriamatonga andry rajoelona mahavita mampifidy constitution ary mbola afaka milatsaka izy amy 2027 raha izao fandehany raharaha zao tsisy atahorana vous ne faites pas peur je vous dis vous ne faites pas peur vous n'avez aucune dissuasion men'ny olona 20 fotsiny mouvement da ho araiky veloma toko